avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Ankalazan'ny mpino silamo maneran-tany andro hoan'ny Eid al-Adha na ny fetin'ny sorona, iray amin'ireo fety lehibe indrindra an'ny finoana silamo. Laharam-pahamehana ho an'ny antoko malagasy miaramiainga ny fanovana sy ny fanatsarana ny lalàna amin'ny feny fifidianana rehefa miresaka momba ny seny, ny lalam-pifidianana izay antoka lehibe ahatonga any amin'ny fifidianana madio sy mangarahara. Miezaka manatsara endrika anaty tsy fanarahan-dalàna ny birao maritry ny anteny miram-pirenena raha iroso amin'ny fanovana ny solotenan'izy ireo eo anivony ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Mbola manjavozavo tsy misy toromarika mazavatra eto ny mahakasika ny resaka boky rovitra izay mampitaraina ny vahoaka amin'ny fikirakirana ny taniny. Anarivony indray ireo olona nidina an-dalambe tao La-Paz renivohitra ara-pitantanan'ny Bolivia nitaky ny fialan'ny ny filoha Rodrigo Paz eo amin'ny fitondranana. Ny antsipirian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Manatitra ny araba tompokilasy tompovavy manaraka ny fampahalalam-baovan'ny Kolo TV amin'ity alina ity, asainay ampanajany anao anaraka hatramin'ny faran'ny fampahalalam-baovao. Anomboantsika izay ny tontolon'ny finoana nankalaza ny fetin'ny Adaladà ny mpino silamo rehetra maneran-tany tamin'ity androany ity na ny fetin'ny sorona iray amin'ireo fety lehibe indrindra an'ny finoana silamo izy io ho fahatsiarovana ny faneken'ny mpaminany Ibrahim na i Abraham hanao sorona ny zanany Lamatoa. Nandritra izao fankalazana izao angatany mpino silamo malagasy ny anamorany ny fanjakana ny fanasoniavana ny fifanarahanam-piaramiasa amin'ny fanjakana saodiana ho tombontsoany ny firenena malagasy. Andeha rahantsika ny antsipiriam-baovao mahakasika izay. Iray amin'ireo fety lehibe indrindra ao amin'ny finoana Islamo, fahatsiarovana ny fanehoam-pinoana nataony mpaminany Ibrahim na i Abraham tamin'ny fanekenana sorona ny zanany Lamatoa Ismael. Ho fankatoavana n'Andriamanitra ny soatoavana ra-pinoana raketiny Eid al-Adha, antsoina ihany koa hoe Eid al-Kabir, na ny fetin'ny sorona izay nomarin'ny mpino silamo maneran-tany androany. Raha ny tantara, teo am-panatanterahana ny sorona ny zanan'lahy Ismael ny mpaminany Ibrahim no nosoloan'Andriamanitra ondry tamin'ny fotoana faran'ny sorona, ka io ondry no natao sorona ho solon'ny Ismael. Ho fahatsiarovana izany finoana sy fankatoavana izany, fanaovana sorona toy ny ondry, osina omby, fizarana enaka ny ampany ho an'ny fianakaviana, ny ampany ho an'ny namana sy ireo havana, ny ampany farana ny omena ny mahantra ary ny adra. Ireo ny fombafomba tanterahany ireo mpino silamo maneran-tany mandritra izay fankalazana ny fetin'ny Eid al-Adha izay. Ho an'ny tetsy amin'ny moské 67 hektara manokana, niompana tamin'ny fitondranam-bavaka ny firenena, ankoatra izay tokony ho ataony fankalazana tamin'ity androany ity. Mitady ny mahasoa sy ny mahatsara ny firenentsika ny mpino silamo maneran'i Madagasikara. Mitotram-bavaka ary manao izay tsirambin'ny tanany, mitondra ny anjara brikiny mba entina ampandroso ity firenena iaramanana ity. Ka androany ny mpino silamo rehetra eto Madagasikara dia manao ny sorona fankalazana ny sorona nataon'ny mpaminany Abrahama zany ary mitondra anjara brika amin'izany mizara ny nofikena amin'ny tampihavanana ho an'ny mpiarabelona
ho an'ny mpino silamo sy ny tsy mpino silamo manelo Madagasikara ka zavatra tsara zany ary tsara nitaka zany ho an'ny voaka silamo rehetra ho an'ny malagasy rehetra satria ny fampizarana zay ny najaina zay sotoavina malagasy anisan'ny mila velomina amin'ity firenena misy antsika ty. Amin'izao fankalazana ny Eid al-Adha izao, isany angatany fikambanana Silamo Malagasy ny anamafisan'ny fanjakana Malagasy ny fiara-miasa amin'ny fanjakana Saodiana. Eto koa misy ny zavatra iray mbola avelombenina ihany mangataka amin'ny tompon'andraikitra ambony amin'ny fanjakana anao firenena fa misy ny fiara-miasa amin'ny fikambanana Silamo Malagasy sy ny fanjakana Saodiana. Soa ho an'ny malagasy io, ho an'ny malagasy tsy vaky volo io, ary mitondra soa atsika io ka mangataka ny famorana azy zany mba ho vita tokony amin'ity volana jona ty no manao sonia io fa io fifanarana io ka mangataka tompoko amin'ny fitondram-panjakana rehetra mba hanamora zany fanaovana sonia zany fiara-miasa amin'ny firenena Saodiana zany. Manomboka androany fa 10 volana Ady 7 Mey hatramin'ny 3 Mey mandrapiletiky ny masoandro ny fankalazana ity fetin'ny sorona ity ho an'ny mpino silamo. Ankoatra ny fombafomba, fotoana iray anovana fivorim-pianakaviana, hanamafisana ny fifamatorana ara-sosialy toy ny fitsidiana fianakaviana sy namanakaiky, fiaraha-misakafo, fanomanana sakafo nentim-paharazana no manamarika ity Eid al-Adha ity. Mbola tontolon'ny finoana izay hatrany fifanampiana sy fifampitsinjovana amin'ny samy mpiara-belona ao anatin'ny fankatoavana ny ala no avatra nentin'ny soalana ndritra ny fanombohana ny fankalazana ny Eid al-Adha na ny Eid be tao amin'ny torapasika ny village touristique ny Mahajanga. Tonga nanome voninahitra ny fotoam-bavaka ny solitenan'ny gouvernemanta dia ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Andeo rahantsika ary ny fitanteram-baovao mahakasika izay. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه Vory maro tamin'ny torapasika ny village touristique ny Mahajanga ireo mpino silamo nanatanteraka soalata nanamariana ny fahatratrarana ny Eid al-Adha na Eid be ampatsiahivina ny mpino silamo ny fankatoavan'ny mpaminany Abraham Aniala nanaiky ny anaovana sorona ny zanany lahy voalohany dia Ismaël nateo aza ny abeny fitiavan-janaka ny toetra tao aminy. Io no hitarafana ny fankatoavana misy eo amin'ny zanaka sy ray aman-dreny eo anatrehan'ilay nahary. Mpaminany Abrahama niteraka efa zokiolona izy 20 taona tsy niteraka mihitsy vadiny Sara niteraka izy tamin'ny olona tao an-trano tsy atao hoe vadiny faharoa dia antsoina hoe Ismaël. Izy Andriamanitra taminy ampisafidianako anao zanakao sa fanompona izy Abrahama hoe tamin'ny zanany Ismaël nanofy Ismaël Isaka fa ataoko sorona anao rapitso dada ataontsika zany rapitso dia niomana izy mianaka dia atao sorona zany le zaza dia hotapahana ny tendany eo ampanapahana ny tendany na janon'Andriamanitra ny sorona dia nilazainy hoe tsapako hitako fanomponao ahako ka dia ty ondro ty nitapahanao amin'ny toerany zanakao. Zay le ankalazainy mpino silamo mandraky tiany androany hoe rehefa vita ny fanompoana fadikanina dia mbola misy koa fanompoana anankiray ary natao fomba mampanao izy io zay nataony hoe Eid be fahatsiarovana niny nataony Abrahama tamin'izany fotoana zany. Amin'ny mahafanamafisam-pinoana ny sorona tao eo anatrehany endrim-pangatahana tsara tao amin'ilay nahary fotoana ifampizarana anehona firaisampo amin'ny mpiara-belona ny fotoan'ny Eid be ka tonga nanome voninahitra izao fotoana izao ny solotenan'ny gouvernemanta sy ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny fanajana ny fahasamihafan'ny finoana misy eto Madagasikara ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Telo nataony mpitoriteny teo satria ireny no hoentitsika mandrafitra mampilamina ary mitaiza ny mpiara-belona amintsika ny fanampiana ny fampitsinjovana ary ny fitondrana ambavaka mba hoentsika manatsara ny fiarahamonina antsika malagasy.
nefa manaja tanteraka ny fahasamihafana ara-pinoana satria ny fitondram-panjakana dia mipetraka ao anatin'izay na ICP domita izay fa manaja tsipiko soamantsara manaja ny fahasamihafana satria ifanatambatry Andriamanitra ho iray isika ao anatin'ny tinosy misy antsika ety nefa mila mahay ny fanaja koa amin'ny fanatanterahana ny asa mpamboana sy ny asa fiderana an'Andriamanitra ao anatin'ny fanatanterahana ny fanampiana ny mpiarambelona amintsika malagasy. Fety masina faharoa anisan'ny manandanja amin'ny finoana silamo ny Eid il-Adha 70 andro aorian'ny fanompony fifehezantena natao amin'ny alalan'ny fifadin-kanina 30 andro na ilay antsoina amin'ny fiteny mahazatra hoe Ramadany. Ivadika lafo mbavao makasika ny politika isika tawarin'izay tawarin'ny tany amin'ny faritra Ambatsoa ny herinandro ho lasa teo dia ny faritra Betsiboka indray no faritra faharoa izay no safidin'ny antoko malagasy miaramainga nanatanterahana ny fikaonan-doha-paritra ho fanomanan'izy ireo ny fikaonan-doha-pirenena tafahoana tao meva-tanàna renivohitra araka izany ireo mpikatroka eo anivon'ny antoko avy amin'ireo distrika telo mandrafitra ny faritra Betsiboka dia ny distrika Tsaratanàna kandreo ary meva-tanàna ny filoha nasionaly ny antoko Hajo Andrina Narvelo Androany. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Misa 5 ireo loha hevitra ny adikevitra nandritra ny atrikasa fakan-kevitra ity fikaonan-doha-paritra ny antoko malagasy miaramainga ny tovizan'ny mpizaika sy ny mpitarika ny antoko ny firosoana amin'ny fametrahana ny faritra mahazaka tena ho farim-pitondrana sy fitantanana hampandrosoana ny firenena. Faritra Betsiboka izay tsy aivona fa manana arena isan-karazany saingy tsy misitraka ny tamerina ndraikitra momba ny fananany ka antony maharesy lahatra ny mpandray anjara amin'ity atrikasa ity hitaky ny fizakan-tena ny faritra izay. Raha resakitsika amin'ny resaka toe-karena sy amin'ny siam-piariana dia na ny any kibon'ny tany anananay zany ny resaka volamena ary anisan'ny hoe mampiavaka. Ny any anaty rano manana hazan-drano maro samihafa anisan'ny siam-piariana zany ety ary ny ety an-tanety moa dia anisan'ny hoe tany mamokatra ihany zay na amin'ny arabary na ny voamaina sy ny maro samihafa. Fa ny olana fotsiny zany sy ny tsikaritra ary hita sy tsapa dia ny hoe misy foana ny fanjakazakana izay amin'ireo sehatra ireo roapolo fokotany zay ao tsy misy foto-drafitra asa amseho fa manan-karena foana zay mitondra eo ka asa topoko fivitana ty efa hiditra mamataka zany mba sody mba afaka ataoko amin'ny anankiroa leo anaty mahevadio satria tena misy tsindritsindry manan-karena raha ny commune mahevadio nafa mbola tsy misy foto-drafitra santsangana. Ao amin'ny faritra mahazaka tena raha Betsiboka manokana no resahana angamba tokony ahazaka tena hatramin'izay ka hatramin'izao raha ny harena misy atao aminay fa ny olana misy dia zao misy an'ilay texte ilay décentralisation effective iny ohatra ny hoe mamaky an'ilay texte ianao dia mahafinaritra be fa ny fampiarana azy tsy misy ary tsy fantatry ny vahoaka akory dia tsy misy akony any aminay zany fisin'ilay lalàna misy aty ambony aty fa dia mandeha ho azy. Ity antsika afaka ankevitra isam-paritra ataon'ny antoko MMM ity izay tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny fikaonan-doha-pirenena. Araka izany haravon'ny antoko ireo fehi-kevitra tapaka ary hoentiny amin'ny fikaonan-doha-pirenena hanavaozana any Madagasikara. Hatramin'ny niforonany tany amin'ny taona 2014 efa nijoro tamin'izany foto-kevitra fanavaozana sy fitsinjaram-pahefana mifanaraka amin'ny filana isam-paritra izany ny antoko malagasy miaramainga ho hiatrany Hajo Andrina Narvelo. Ho an'ny antoko MMM mila miova ny rafitra ahafahana mamany olan'ny vahoaka ny votiny sa misitraka ny tamberina ndraikitra avy amin'ireo vokatra sy ny arenanana ny avy ny faritra sy ny distrika manerana ny nosy. Hoe inona marina ny zavatra tokony hisy eto amin'ity firenena inona ny tokony ataontsika malagasy mba ho vina iray sy Madagasikara iray manana maizy azy lazainy antoko teo mandresy ary voaka malagasy mandresy sa tokantrano ny tanjona fa tsy hoe olona vitsy napahan'olona fotsiny mahita tombotsoa anatin'ilay izy ary indrindra hoy ao anatin'ny crise foana mifanesisesy dia izay ny mazava-dehibe ny fikaonan-doha-pirenena hoe inona raha ny tokony hivina iombonana Madagasikara toy inona ny tokony ananantsika dia ny hevitry ny antoko malagasy maremaika hatramin'izay dia ny hoe ilaina ny faritra mahazaka tena
isika dia amin'ny faritra tsirairay avy a dia afaka mampiodina manana ny olona ikaripatana ny faritra, manana ny arena ampidonana ny faritra, ary ny fanjakana foibe a dia mizara n'izany a ho tombotsoan'ny faritra tsirairay avy ny harem-pirenena iombonana, ary tokony hipaika any amin'ilay faritra mahazaka tena. Raha raisitsika eto Betsiboka amiko a mitovitovy ihany mandeha makany Mahajanga rehefa misy zavatra ho atao sy ny makany Antananarivo, dia ny tanjon'ny antoko a dia ataovy eto Betsiboka ny andraikitra rehetrarehetra, ny asa-panjakana rehetrarehetra, ny asa tokony atao rehetrarehetra, satria manana tanora, manana taranaka mavita an'izany ny eto faritra Betsiboka. Itoy manerana ny nosy ny fankakevitra ireo mpikambana ny MMM manerana ny nosy, fa ihany koa ianona ny feon'ny vahoaka isa-paritra. Angonina sy aravina ireny ho hevitry ny antoko malagasy miaramainga any amin'ny fikaonan-doham-pirenena. Lafim-baovao mahakasika ny tontolo politika izay hatrany indrindra manoloana ny fifidianana, lara-pahamehan'ny antoko malagasy miaramainga, ny fanovana sy ny fanatsarana ny lalàna amin'ny fehin'ny fifidianana rehefa miresaka momba ny seni ny lalam-pifidianana izay antoka lehibe hahatonga amin'ny fifidianana madio sy mangarahara ny antoko MMM izay andray anjara amin'ny atrikasa fanavaozana ny tokotany mpifidianana eto amintsika izay karakarain'ny seni mandritra ny 3 andro raha ny fanazavana. Andeha rahantsika trany ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Narary ireo olom-pirenena ny fomba fikarakarana fifidianana teto amintsika hatrizay. Maro ireo kandida na tsikaritra fa feno tsy fanaran-dalàna ireny fifidianana ireny. Tsy ny safidim-bahoaka no nivoaka tamina toerana maro fa ny safidin'ny fanjakana. Nitaraina ireo nandray anjara tamin'ny fifidianana tao amin'ny faritra Betsiboka fa nanjaka ny Atsonjay sy ny Ramatahora nataony ny fitondrana teo aloha. Isan'ny ahafahana manarina izany ny fanavaozana, manontolo, ny fikirakirana ny fifidianana, ny fametrana ny lalam-pifidianana mikatsaka ny fahitsiana sy manaja ny safidim-bahoaka, hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramainga. Ho an'ny antoko ho anay manokana, aleo aloha ilay olona hiasa dia hitanao eo hoe mety sa tsy mety ny ataony a, rehefa tsy mety izy a sy ny toetrany a dia tsy mila atao eo tsony, fa tsy hoe vao miainga ilay izy a dia fa asiana fanavakavahany. Izay fanavakavahany io hoe tsy mahay be ny tanàna, io ny safidin'ny olona eo na olona tsy mahay mamaky teny ary io a, za koa dia tsy hitovizany ny hevitra amin'iny a, io ny safidin'ny olona na mahay mamaky teny na tsy mahay mamaky teny, io no ny tian'ny olona, dia anjaranao zany a manao manampy azy a sy ny andraikitra manodidina an'izay a, satria raha olona mipetraka eo amin'ilay toerana ka tsy safidin'ilay vahoaka aza manonofy a vita fampandrosomy zany izy na kely arany, satria ny olona hiatakataka amin'ny daholo a dia tsisy zavatra vaninao. Fa rehefa lanin'ny olona na izany eo lany araka ny tokony ho izy amin'ny fifidianana madio mangarahara, vonina amin'ny tandana daholo ny olona rehetrarehetra, satria vahoaka zany nametraka azy teo ary ilay vahoaka reo zany mijery hoe navita zavatra io. Fa raha koatran'izay a tsisy zavatra azontsika heverina ao anatin'ilay izy. Ity faran'izay nilaza fa andray anjara amin'ny atrikasa fikoanando, savaranando, karakarain'ny seni manomboka rahampitso, ny antoko tarihiny, ary ny antsony tanora hanohy ampahavitriana ny fandraisana anjara izay efa nataony ho an'ity firenena ity. Nareo tanora eo a mitady fanovana amin'izao fotoan'izao, marina sa tsy marina? Zay a toloma nanomboka tamin'ny septambra ka hatramin'izao. Za dia manentana anareo, mijoroy ianareo, firy eny ankizy tanora zanaka mianatra amin'ny université raha ny Madagasikara. Raha ianareo no mijoro isaky ny faritra ny avitsika tsirairay avy, milaza fa hoe hikarakara fifidianana zay, anao bureau de vote zay, embesanay io fifidianana io, omeo an'ity Madagasikara ty a ny herinandro na ny tapa-bolana ho fiainanareo a ny vanana azy a dia miovy io. Fa raha vo izay no ataonareo, raha izay no ataontsika, tsy mila vola io, tsy akitambitambin'izany izy io a, miovy ty Madagasikara ty, satria atsapa tena daholo ny rehetrarehetra hoe za afaka milatsaka zany a, fa voaja safidy mivoaka izay hifidy anahy. Ary nanao adidingeza be nareo an'ity firenena ity, ho antsika tompona andraikitra, ameo chance reo a mba hitondra firenena, ary ny afahan'ireo manana chance hitondra firenena dia mila fifidianana madio zany tsika mba hahafahan'ny tsirairay avy maneho ny heviny ao anatin'izay amin'ny fahampiny sy ny tsy fahampiny. Voaporofo araka izany fa tsy ny olona na ny mpikambana eo anivon'ity vao mera maleo tena amin'ny sanany fifidianana eto amintsika ity
fa ny fomba fitantanana sy ny fametrahana ny mangarahara sy ny fahamarinana no tsy nisy. Tsy nanana fahalevantena ihany koa ny seni fa nataony fitondrana ny fandimby fitaovana amin'izay fanapahan-kevitra sy vokatra metimety aminy. Notakina nandritra ny tontolo naty izay ny fanavaozana tanteraka ny rafim-pifidianana. Nivoyan'izany hatrany ny antoko malagasy miara-miainga hoy ny filohany. Amin'izao fanavaozana izao tsy tokony hiverina intsony ny saritsary-pifidianana. Tokony iray feo ny rehetra mpisehatra amin'ny raharaha-pifidianana toy ny mpanao politika, firaisamon'ny pirenena ary ireo fikambanana mpanara-mason'ny fifidianana ka hanavao ny fomba fanaovana politika. Idiran'ny tokotanin'ny mpifidianana madio antoka ny fampandrosoana ny firenena. Ijanona eo amin'izay tontolo ny raharaha-pirenena izay tsika ao anatiny ity vaovao manaraka ity. Miezaka manatsara endrika anatiny tsy fanarahan-dalàna ny birao maharitry ny anteny miera-pirenena raha iroso amin'ny fanovana ny solotenan'izy ireo eo anivon'ny ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana raha ny faneho-kevitra voaray. Ny firosoana amin'izany izay midika ho fandotona ny fitondrana fanavaozana amin'izao fotoana izao. Andeo raha tsika ny antsipriam-baovao makasika izay etiny Gaëtan Andriatsilavo. Tafiditra anatin'ny fitakiana nataon'ny vahoaka teny Ankanja ny fametrahana ny tany-tandalàna sy ny ady amin'ny tsy maty manota ary koa ny fanovana ireo androm-panjakana rehetra niteraka disadisa sy korontana teto amintsika. Isan'izany ny HCC, ny CENI, ny anteny miera-pirenena sy ny sisa. Ankilan'izay nefa raha ny fanazavana voaray miezaka manova arak'izay fantany fa mety ihany koa ireo androm-panjakana ireo hitazonany ny ainy sy hoentina milaza fa ao anaty fanavaozana ihany koa izy ireo. Isan'izany ny anteny miera-pirenena izay voalaza fa iroso amin'ny fanovana ny solotenan'izy ireo eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Tranga izay tsy manaraka ny voalazan'ny lalàna manan-kery eto amintsika. Dia fanovana io zany no heferin'izareo fa atsara endrika azy eo anatrehan'ny mpifidy sy ny vahoaka. Heferin'izareo koa fa izay fanitsiana mety. Amin'ny lafiny iray nefa dia somary septika ako satria ny filohan'ny anteny miera fotsiny niova sy ny staff fa ny fomba fisainana sy ny fanaovan-javatra tsy dia niova koa satria le tonga dia tsangatanana hoe ekenay le teti-bolo io dia tonga dia lany tsy nisy ady hevitra akory tsy dia nisy fiovana iny akory mandrak'androany. Ny dikan'izany zany raha ohatra ka hoe mesure provisoire dia engany mba olona tsaratsara kokoa no vidin-zareo fa na izany ara kely ny finoko zany amin'ny hoe le fanavaozana tena izy dia vonjy maika ihany zany fanovana zany raha izy ohatra ny nanovan'ny filohan'ny fanavaozana hoa ireo olona nitendren'ny filohan'ny repoblika teo aloha fa ny tena tsara zany manova tanteraka ny système mihitsy araka ny tenin'ireo namana rehetra partisan de fondation hoe raha ny hevitra dia tokony tsy ny mpanao politika no misafidy ny arbitre satria izay manana majorité sy manam-bola foana no tompony. Tsy hivina trany voarakitra ao amin'ny andinin'ny fahavalo sy ny fahafolo ao anatin'ny ordonnance 2001-003 ny 20 novambra ray sy roa arivo momba ny sata sy ny firafitry ny fitarana avy momba ny lalam-panorenana fa tsy azo ataony manolo-pikambana izay voafidy raha tsy mametra-pialana ankitsipo na nindao sy ny fahafatesana na vokatry ny fifanindren'ny andraikitra ka manala azy tsy ho mpanolotsaina ambony eo anivon'ny ACC. Ireo antony telo ireo ihany no ahafahana manolo-pikambana ary mifanindran-dalana amin'ireo ekeny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny fahabangan-toerana no ny antony iray amin'ireo voalaza ireo. Ampandrenesina ny filohan'ny repoblika ary mamoaka didim-panjakana momba izay fahabangan-toerana izay sy ny fiantsona androm-panjakana na rafitra voakasika iroso amin'ny fifidianana izay ho mpikambana vaovao. Ady amin'ny tsy fanarahan-dalàna ny natao ka nahatonga antsika ao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao. Iroso amin'izany tsy fanarahan-dalàna izany ve ny anteny miera-pirenena rampitso. Tontolo politika izay hatrany mampanahy ny hoavin'ny firenena raha terena averina indray ny kisarisary-pifidianana nahatonga ny krizy maro hoy ny faneho-kevitra ny solombavim-bahoaka androany. Ankoatra izay mbola manjavozavo ihany koa ny lamina sy ny tondrotra hanatanterahana ny fikaonan-doham-pirenena izay efa atomboka ny herinandro ho avy izao ka anairana ny ministera tompona andraikitra hoy ny faneho-kevitra. Andeo raha tsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Hanomboka rahampitso ary aritra mandritry ny 3 andro ny fikonan-droa anatiny ho tanterahany avy eo anivon'ny CENI izay nolazaina moahana sosikevitra momba ny fanavaozana ny fitantanana ny rafim-pifidianana. Efa ao anatin'ny fanomanana ny fanavaozana manontolo ny risitry ny mpifidy koa izy ireo ary tonga tena anivon'ny fohy be alarobia omaly ireo takelaka fanisana mpifidy. Manamafy izany fa hiazaka zahany ary mitady fomba handrosoany ny CENI na eo aza ny karazana tsy fihetezana na mpiaka-peo ny mpanao politika sy ny tanora izay hatramin'izao
tokony ahaka lesontsika ka tsy hamerina ny kisarisary-pividianana teo aloha intsony ho ny fanehoan-kevitra na solombavam-bahoaka ny fankakevitra nasionaly tsy mivoaka nareo manambara datina fifidianana ny ACC tsy namoaka an'izany nareo manambara datina fifidianana mikambana ao anatin'ny CNI ampifanina any Rosia any Rosia nefa fantatray tamin'ny 2020 ny filoham-pirenena tao lany hatramin'izao mbola ao ihany izay filoham-pirenena faninana tamin'ny tao nisy ny maty nisy ny gadra nisy ny tsy hitapopoka dia androantsika akafilamatra amin'izany any Rosia zany ikarakara ny fifidianantsika hoe demokratika dia atoko ve izay vahoaka herinandro mialoha ny daty voatondro anomboana ny fikonan-dom-pirenena ihany koa isika izao mbola tsy mazava ny lamina andrindrana ny fizotrony izany mbola maro ireo teboka manjavozavoka miteraka iay ohatra ny fanehoan-kevitra tsy misy TDR mazava tsy misy tondrozotra mazava rahana fa manao fiangonana manao ministera manao fikambanana ny fokontany io asaina manao nefa ny président fokontany raha tendreny inona no mifanaraka amin'izany avy eo amoaka synthèse eo nareo zay zavatra hitanareo fa mety napetraka reo ao firenena ny resaka eto vahoaka malagasy ny resaka eto fa tsy olona mihitsy no ankalanay sanatria amin'ny vamaladelela tsy maintsy isy ny volavolan-kevitra ivoaka ao aorian'ny fikonan-dom-pirenena amin'ny lalana hitondrana ny fanavozana eto amin'ny firenena araka ny vina ny ministera misahana ny fanavozana ratsy aivina tsy maintsy vidaina amin'ny ity taona ity zany fikonan-dom-pirenena zany raha namafisin'izy ireo ka andrasana ny akon'izany amaritana amin'izay ny lalana hitondrana izao fanavozana izao izay eo ambany fanaraha-maso ny malagasy rehetra ho hiatran'ny solombavam-bahoaka dia iny lafomba voany ihany koa ny antsika amin'izay vetivety atao anatin'ny dokam-barotra hipitantsika ny anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo ao anatin'ny tapany faharoa mbola iresaka ny tontolon'ny tany isika eo ihany koa ny resaka ara-malagasy ny fitondrana moto ihany koa anatin'izany manasanao tsy saraka amin'ny avaovaon'ny Cool TV Meilleure qualité, mitunda vitamine C. Jimina, ni goûter naturel, c'est pirate, fatenga réel. Parfait orange, fraise et coco, si parfait marisa karazan. Jimina, a gagner roche, alle tenga toshe. Mina metamna. Salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tia ny bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil anakanapena mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapi masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza matatsy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana kanape sady fandrina ary isolant termika ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy miazona ny hafanana amin'ny andro mangatsika dia tonga varalina fa misy refzetiny Posteo amin'izay le kife araroty ireo bonus tata amin'ny Netweek sy Netmont mahazo bonus cadeau hatramin'ny 10% be zao isaky mividy Netweek na mampa amin'ny volanao tolotra manomboka amin'ny 3,000 ariary kifeo bébé coucou surf tsindrio ny dièse 322 dièse na ny dire en super app ya c'est moi mbola terina trano ny araba tompokilasy tompobavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa ho an'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity mahakasika ny tontolon'ny toe-karenina manana traikefa fa rehetra ilaina amina sehatra samihafa ny manampaizana sy ny teknisianina malagasy ka mila omena lanja hoy ny avy eo anivon'ny réseau expert malagasy na ny rexma nandritry ny atrikasa izay fandiniana sy fifanankalozan-kevitra no tanterahana niaraka tamin'ireo abisehatra samihafa ho an'ny androany
mila arovana sy toanana ny fahaiza-manao eto antoerana hanatsarana ny sehatra maro amin'izao fanavozana izao araka ny teboka ny songadina nandritra ny dinika. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Mbola mitoetra ho sakana amin'ny fampandrosoana ny toe-karena amin'izao fotoana ny tsy fanomezan-danja araka ny tokony ho izy ny teknisianina manam-pahaizana malagasy. Saika mahazo sehatra sy fitokisana bebe kokoa ny vahiny amina sehatra asa maro sy tetika samila fanapahan-kevitra eto amintsika na eo aza ny fahaiza-manao sy ny traikefa ilaina eto an-toerana. Mino fa misy ny manam-pahaizana olona manana compétence eto amin'ny toerana fa mety hoe angamba tsy ampy ny visibilité ary zareo. Angamba ary zareo vahiny koa mahay mivarotra tsara ny tenany sy ny fahaiza-manaony. Izay mety hoe zavatra tsapako aloha manokana hoe tsy ampy ngamba ny eto amintsika dia izay mila tena hoe atosika sy avelatra kokoa zany hoe mba ahafahan'ny investisseur rehetra mahita hoe misy koa manam-pahaizana eto mitovy ny compétence dia tokony ampitoviana koa moa izay resaka nandeha teo hoe ny resaka karama sy ny valorisation an'ilay izy fa tsy hoe rehefa malagasy dia zao ny tarifa dia rehefa vahiny dia tsy maintsy manaraka an'iny fa manina moa tsy maintsy ohatr'izay foana ilay izy fa tokony hitovy zany. Antony nanatanterahany réseau expert malagasy na ny Rexmany atrikasa fandinihana niaraka tamina mpisehatra samihafa androany ny fianakalozakevitra momba ny paikady maharitra anomezana sehatra sy ampitomboana ny visibilité any manam-pahaizana malagasy andraikitry ny fitondram-panjakana ankilan'ny fanamafisana ny politika ny fampiasana fahaiza-manao eto an-toerana fanatsarana ny rafitra fanendrena sy fitantanana ary ny fanohanana amin'ny lafiny samihafa. Manohana ny Rexma en tant que partenaire technique mba ahafahan'ireo technicien sy manam-pahaizana expert mba hita kokoa ary ahafahan'zareo mamaly ny appel d'offre sy marché rehetra koa mba ialana amin'ilay hoe mila miantso vahiny foana vao ahavitana zavatra eto amin'ny firenena surtout rehefa misy hoe resaka problématika reny. Ahafahantsika rehetra mivondrona anatin'ilay izy ary mitondra ny feontsika eo anivon'ireo ataoko hoe investisseur sy opérateur économique hoe reto ary izahay manam-pahaizana expert technicien voniny izahay hamaly ny problématika izay misy reto izahay reto tsy voatery hoe miantso manam-pahaizana avy any ivelany foana nareo fa reto izahay reto. Mbola hita izany faniliana ny traikefa eto an-toerana izany amin'ny sehatra ny asa sy ny tetika asa fampandrosoana maro eto amin'ny firenena. Matetika ny vahiny no apetraka amina toerana ambony kokoa toy ny mpanolotsaina ny tale teknika na tompon'andraikitra lehibe rehefa misy tetika asa avatsy ny mpamazy vola vahiny na orinasa iraisam pirenena. Ny malagasy matetika no atao mpanatanteraka fotsiny na mahavita mifaninana lavitra amin'ny vahiny azy izy ireo. Maro amin'ireo teknisiana sy manam-pahaizana malagasy ankilany no voatery mitady asa any ivelany noho ny tsy fisiany fahafahana sy ny karama mendrika eto an-toerana. Ireo rehetra ireo izay isan'ny teboka navohitran'ireo nandray anjara tamin'ny atrikasa fifanankalozana niarana tamin'ny réseau expert malagasy androany. Afaka mandray anjara lehibe amin'ny fanatsarana sehatra maro eto an-toerana ny teknisiana malagasy ho izy ireo raha omena sehatra sy tohana sahaza azy ka andrasana amin'ny fitondram-panjakana izany amin'izao fanavozana atao eto amin'ny firenena izao. Lafombaovao mahakasika ny tontolon'ny tany manodidina ny 720 hektara ao Amborovy no karakaraina ho an'ireo mponina ao an-toerana hoy ny minisitry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany nandritra ny fandalovany tao Mahajanga. Ivoaka tsy ho ela ihany koa ny lalàna momba ny tanin'ny colon raha ny fanazavana hatrany. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Nandritra ny fandalovany tao Mahajanga ny ona tamin'ny mponina amin'ny fokontany Amborovy ny minisitry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany. Nambarana nandritra ny fionana fahavelaran-tany mirefy 720 hektara no karakaraina mba ahafahan'ny mponina sy mpanazary misitraka izany ara-dalàna. Napetraka ho 5 ariary isaky ny metatra toradroa ny vidin'ny tany nisy ny fambolena raha toa ka 20 ariary isaky ny metatra toradroa kosa ho an'ireo tany efa nisy ny fanorenana. Ny tany izay efa tafiditra ao anatin'ny titre 1282 DR propriété be tanimanga kosa efa tafaverina eo ambany fehin'ny fanjakana malagasy. Mazava ny voalaza ny lalam-panorenana fa tokony hisitraka ny tany ny malagasy tsirairay ary tokony harovana amin'ny tany izay efa nanany. Tsy voazy izany teto amintsika ary efa lalipaka ny olana ara-tany eto Madagasikara amin'izao fotoana. Ezana ho vahany izany amin'izao fitondrana fanavozana izao. Mikaikaika dolo na ny atsimo na ny avaratra na ny atsinanina na ny andrefa na ny afovoan-tany ary rehefa nijerena zany olana ara-tany ary zay tsara marihina
dia olana efa ela dolo izy rehetrarehetra io tsy misy olana nipoitra tato anatin'ny 5 enim-bolana ny tondrany fanavaozana matoa ady efa miakatra any amin'ny cour d'appel any amin'ny cassation dia afa antaonany maro zay ka nojerena zany ka par ka le olana aratany ka zay tena masahana vahoaka aloha zany tena vahana amin'ny fomba zay haingana agnatin'izay moa zany ty mahazo any Betamanga Amborovity 190 hectares izy fa eo amin'ny 128 hectares eo tena voafatotra ny tany ny faritany tsy janao Amborovy ovana araka izay tratra avokoa ny olana aratany mampitaraina ny vahoaka malagasy rehetra ivoaka tsy ho ela ihany koa ny lalàna mikasika ny tanin'ny colon hivoaka izy io atoato dia haverintsika amin'ny malagasy dolo ny tanin'ny colon magnerana ny Madagasikara ny tany rehetrarehetra mampifanolana ny vahoaka amin'ny olo tokana dia ho jerenay aloha ny mikasika ny vahoaka ho tombontsim-bahoaka fa nazanina tsy zany rehefa tanin'olona kosa titre borné oka tsy angalarintsika oka tsy idirantsika fa raha tany efa tsisy olona nipetrahany vahoaka nefa misy tonga avy any mahitahita handrefany tany iny tsy hanaiky an'izay ny fanjakana fa tsy maintsy iaro ny vahoaka efa heny dolo ny fangatahana rehetrarehetra teo fa dia mahazo matoky regny vahoaka regny fa hovahanay amin'ny antsipiriny zay olana aratany zay ovana mialohan'ny farany taona avokoa ny olana aratany goavana manerana nosy hoiatran'ny minisitra tompon'andraikitra andrasan'ny mponina ny atotosa izany antsakany sy andavany afana misitraka ny izy fananantany sy afana miary mivelona ampilaminana tontolon'ny fananantany izay hatrany mahakasika ny boky rovotra mbola manjavozavo tsy misy toromarika mazavatra eto ny mahakasika ny resaka boky rovotra izay mampitaraina ny vahoaka amin'ny fikarakarana ny taniny raha ny fitarainana izay voaray miantso ny tompona andraikim-panjakana sy ny ministera voakasika araka izany ireo mpisehatra amin'ny fananantany hametraka vahaolana mazava hamana ity olany boky rovotra ity raha tiana ny hamongorana ny alatra tany ho hiatrany ny fanazavana andeha raha antsika ny antsipiriam-baovao mahakasika izay ny 20 Mey 2024 no nivoaka ny fampalalana antsoratra mahakasika ny boky rovotra efa heritaona teo aoriana mbola manjavozavo tsy misy toromarika mazava ny fanatanterahana ny momba ity famahana ny olan'ny boky rovotra izay mampitaraina ny vahoaka amin'ny fikarakarana ny taratasy tany na hividy izany na hivarotra raha ny nambaran'ireo mpisehatra amin'ny fananantany ny 570 isanjaton'ny mponina no misedra olana amin'ity resaka boky rovotra ity ny texte ao anatin'io milaza fa gratuit le izy ary tena ekena isorana ny fitondram-panjakana milaza an'izay fa rehefa mandeha zany izy io dia izao ny fangatahana attestation ana boky rovotra ihany no gratuit ary rehefa azo ny attestation ana boky rovotra dia indro fa voizina amin'izay mandeha makeny amin'ny ministera amin'ny fitsarana indrisy nefa rehefa tonga eny ministera amin'ny fitsarana dia izao tsy maefa mbola mandray ny momba na boky rovotra ny fitsarana satria maninona milaza zany fa tsy misy instruction mazava momba n'io boky rovotra io ankehitriny rehefa angataka nefa dia izao hoe mangataka demande de reconstitution na boky rovotra na hoe demande de document foncier inona zany le mangatahana satria zareo tsy manome mazava ny instruction entina hitondrana ny resaka boky rovotra io ny tsy famahana ny olan'ny boky rovotra no isan'ny antony iray mampirongatra ny alatra tany eto amintsika manaitra ny tompona andraikim-panjakana sy ny ministera voakasika araka izany ireo mpisehatra amin'ny fananantany hametraka vahaolana mahomby ho an'ny vahoaka hamana aingana ity resaka boky rovotra ity sanatria ihany ve ho tonony teo aloha ihany mampandry adrisa fotsiny dia manjavona eo mombana boky rovotra zany hoe tiana tenena dia izao omeo amin'ny fomba entitra ny instruction mazava entina mamahalay boky rovotra ka dia eto izay dia manainga mavesatra anareo ministera amin'ny fitsarana tsy andry tsy andro loha fa tena hiezaka mba hifampiresaka nareo sy ny ministerany aménagement zany hoe misy convention interministérielle zany tokony hivoatra ao anatina resaka boky rovotra ahafahana mahame vahaolana ho an'ny mpanjifa raha tsy mahefa amin'ny tsara ary zany ny ao amin'ny ministerany fitsarana dia izao aoka zany mba le OMC no tena andray décision
amombana resaka boky rovotra tsy aivona efa tamin'ny andron'ny fitondrana teo aloha no niresaka sy nitadiavana ny vahaolana momba ity olany boky rovotra ity saingy nijanona ho fampanantenana ihany izany ankehitriny tafiditra ao anatin'ny laharaha-pahamen'ny fitondrana fanavaozana ny famahana ny olany raharaha-tany efa nisy ny vahaolana napetraka tamin'ny fisitrahana ny tany-panjakana ka tokony imasoana ihany koa ny famahana ny olan'ny boky rovotra hanamorana ny resaka fikarakarana ny taratasy tany ho iatrany ny fanazavana mahakasika ny fampiasana ny lalana sy ny tontolon'ny kodiarandroa manentana ny mpampiasa lalana rehetra mpampiasa kodiarandroa hiditra amin'ny ara-dalàna sy anana fahazon-dalana amily na ny permis ny eo anivon'ny club maxi scooter 261 ireto farina izay iroso amin'ny madady draking izay andiany voalohany eny arivony mamy alahady fa raiky amin'ny telopolo eo avy izao fotoana ionana sy ifaninanana ireo mpakafy moto rehetra ihany koa ary ihany koa hanentanana sy anentanana ny tsiraray hitandrina amin'ny fifamoizana amin'izao fotoana izao sy hiditra amin'ny tontolo ny sehatra ara-dalàna aleo raha antsika amin'ny fanampampanazavana mahakasika izay ny fanjakana izy satria mba pitsofoka amin'ny ara-dalàna averinay foana le izy hafa ihany zany hoe hitondra moto deux roues manana permis zany ho anay ato amin'ny maxi scooter 261 aloha dia zato isanjato manana permis de conduire moto dia mba fanirinay mihitsy tanteraka somatsara io etaetan'ny fitondram-panjakana io mba sady fiarovana ny tenanao ale izy fiarovana ny olona mampiasa ny lalana rehetra anatin'izay misy zany ny fampianarana misy ny fiofanana misy ny fanomanana ny rehetrarehetra ka inona hitanteraka inona efa mba misy fiantraikany ao niveau fiarahamonina fantaninana fetrafetra zay zavatra zay satria tsy ho le permis ro mazava ho azy tsy ho zaraina fotsiny tsy maintsy isy ao fiofanana fianarana code de la route indrindrandrindra hoentina antsika manaraka izao kosa indray ireo vaovao izay notsongaina nisongadina tao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Akolo TV fitondram-panjakana malagasy miantso ireo malagasy rehetra hiala ao Kiev Ukraine ho fiarovana ny ain'izy ireo manentana ireo teratany malagasy rehetra ny fitondram-panjakana malagasy mba hiala ao Kiev faran'izay aingana ho fiarovana ny tenan'izy ireo amin'ny mety isiny ny tarika bomba any amin'ny faritra Prime Ministre any Rosia manatrika ny feonambe iraisam-pirenena momba ny filaminana miaraka amin'ny ministra vitsivitsy any Rosia ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta Rajonarson Mamtina mandray anjara amin'ny feonambe iraisam-pirenena voalohany momba ny filaminana izay tanterahana ao amin'ny Lev Arena Moscou ny 4 hatramin'ny 7 ny volana May 4 firenena misy 20 no mandray anjara amin'izany. Loha hevitra amin'izany no hoe mianjara toeran'ny teknôlôjia ahitao araka-tsy mirindra amin'ny famatsim-bola ireo asa tsy manara-dalàna, voararan'ny lalàna sy ny fiantraikany eo amin'ny filaminan'ny firenena. Fiangonana orthodoxa rosianina nankatoavin'ny fanjakana malagasy tamin'ny fomba ofisialy ny fiangonana orthodoxa rosianina. Amin'izao fotoana izao misy pretra orthodoxa 420 sy paroasy 30 eto Madagasikara. Ka isan'ireo firenena afrikanina ahitana fiangonana orthodoxa rosianina matanjaka indrindra raha ny fanazavana. Vinavinain'izy ireo no mbola hananganana fiangonana orthodoxa vaovao eto an-toerana. Dia iny ihany koa ary tompoko lasy sy tompoko vavy no antsika manakatona ny filazana ny fampahalalam-baovao. Isarona asiangasitranay ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandra-pitafa aro amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, si parfait, Marisa Caraza, Jumina, Mina Meterna. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy, tena mateza, voanjafiafy,
vous a présenté Nivava. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.